Maro tokoa ny faneho-kevitra tao aorianan'ireny fanambarana izay niombonan'ny Évêque Katolika ny faran'herina no lasa teo ireny. Fanambarana izay miantso ny candidat hifaninana fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ireo candidat hifaninana fifidianana solombavam-bahoaka mba hanome lanja misimisy kokoa ny fihavanana ary hijery ny fampandrosoana tenin'ny tena malagasy. Io kosa ny fomba fijerin'Andriamatoa Cyril Rasambozafy, parlementaire avy eo anivon'ny filan-kevitra ambony dia Tezamita. Ny fitenin'ny Ray aman-dreny Évêque dia fiteny sy tianan-dratsy, fiteny mampita kolotsaina ambony ho an'ny mpitondra firenena na vokatry ny fifidianana io na vokatry ny tolom-bahoaka. Eto moa zany tsika resaka fifidianana no resahana. Ny fifidianana raha jerena fotsy miangatra, roa ny fomba fijerin'olona, ao ny mangataka hoe atao voalohany fampihavanana vao miroso makany, ao ny miteny hoe tonga dia tohizo fa miteraka fampihavanana foana io raha ohatra ka zay lamy eo olo ny fampihavanana sy olo ny fihavanana. Ho ahy manokana zany manoloana ny afatry ny Évêque dia mampita feo anankiray ihany. Misy ny fifidianana alohany io mbola azo atao ny manao fampihavanana, raha sanatria mbola tsy tanteraka zay iakinan-javatra lehibe ny ray amin'ireo roa tafiditra deuxième tour dia président Robinson sy président Rajoelina mipetraka eo amin'ny sorokin'izy mirahalahy ny hoavin'i Madagasikara, eo amin'ny hoavy tony, eo amin'ny hoavy mahay mifanaraka koa antso, ary antso mba tsy antso ananefitra ve nataon'ny reny Évêque reny fa mba antso makany amin'ny zanany zay tompona andraikitra tokoa ho an'ny firenena. Zay ngamba no azoko resahana fa manahirana tokoa ny toetra raha am'izao, mandroso matahotra ho maty raibe, miemotra matahotra ho maty raibe.